statut des artistes dia tafiditra tao anatin'ilay politique nationale culturelle zay efa tany amin'ny taona 2022 no nametrahana azy io dia midika fa efa nilozan'ny toetrandro le izy zany noho izany mila avaozina na zany avaozina zany tsy hoe kory mena mba avaozina ho lasa vaovao be manahoana fa misy zavatra hovaina kely eo anatiny mba hifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny. Eo amina resaka politika mpanjakana dia ny politika ny kolotsaina zay narafitra tamin'ny andron'ny Ravalomanana aloha zao mbola misy ao anatin'ny politika kolotsaina io dia napetraka fotsiny fa manana anjara asa lehibe eo amin'ny fanajariana ny fiarahamonina malagasy, ny tontolon'ny kanto sy ny tontolon'ny ary ny fahasamihafana ara-kolotsaina fa any amin'ilay tontolona asa sy ny fampiarana azy zany mbola mipetraka baraingo be. Eo amin'ny hoe fanampiana dia hitanareo raha mahita amin'izao fotoana izao fa mba ahafahana mpanakanto tsy maty eo eo rehefa tena sendra ny zava-manjo dia ny fisian'ny fitaovan-tserasera ohatra ny Facebook manjo nefa ny rehefa misy marary dia iny tanjotra lavalava ihany. Hitanareo zao nahazo andry Erika Fouye, hitanareo ny mahazo ny fanaika amin'izao fotoana izao. Fanjakana mihitsy aloha le sosokevitra voalohany hoe ny vola laniny tsirairay amin'ny évacuation sanitaire na ny fasanina raha ohatra ka manana politika matotra ny fanjakana io vola laniny amin'ny tsirairay io tsy resaka transplantation fotsiny io raha io vola io ny hoentina anaovana fotodrafitrasa sy ampiofanana ny ololeto tena mino fa ampio tsika mantsy manana syndicat mpanakanto manana syndicat mpanakanto manana association maromaro fa tokony manao zavatra momba ny fahasalamana anankiray mihitsy. Ny statut des artistes dia tamin'ny taona 2012 no efa nipetraka soamatsara mihitsy fa saingy ohatrany mipetraka ho taratasy fotsiny le izy fa tsy tena ampiarina. Anisan'ny zavatra voaresaka ao anatin'io zao ohatra ny fametrahana karazana tahiry anankiray ho an'ireo artiste izay rehefa mba misy ny fahavoazana ohatra dia ao amin'io tahiry io zay karazany hoe tahiry iombonan'ireo mpanakanto fa tsy hoe kory ny fanjakana no manisy vola ao anatiny fa tahiry iombonan'ny mpanakanto ohatran'ireny caisse nationale ohatran'ny CNAPS reny ohatran'ny assurance isan-karazany zay amporsena ny artiste hatramin'izao tokony miditra ao anatin' zay mutuelle na izay système na assurance zay ny artiste.